Ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminareo rehetra ny fahasoavana noho ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Asan'ny Apostoly toko 9 andiny voalohany hatramin'ny 9 no misy ny hafatra izay ampitondraina ho antsika amin'ity andro anio ity. Asan'ny Apostoly toko 9 andiny voalohany hatramin'ny 9. Ao anatin'ny volana Septambra isika izay iombonantsika amin'ny lohahevitra manao hoe Mikeleza Aina amin'ny asa fitoriana. Ary ihany koa Alahady izay tondranam-bavaka ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara. Ny Asan'ny Apostoly dia tena izay nielezan'izany filazantsara izany no tantaraina ao anatin'io boky anankiray io. Ao anatin'izany dia ambarany nandehanan'ny filazantsara ny ala avy tao Jerosalema nakany amin'ny tanàna hafa rehetra ary niandohan'ny fiangonana voalohany ihany koa. Ny filazantsara izay raha mijery ny tantara isika, mijery ny dikateny avy amin'ny teny hebreo na ny teny grika dia vaovao mahafaly no ambara amin'izany hoe filazantsara izany. Rehefa teraka ny zanaky ny mpanjaka dia mandehandeha eny amin'ny tanàna rehetrarehetra eny ny mpampilaza ny vaovao, ny mpitondra tenin'ny mpanjaka manao hoe vaovao mahafaly, vaovao mahafaly, teraka ny zanaky ny mpanjaka. Ary rehefa avy any anaty ady, miatrika adiny miaramila amin'ny tanàna, amin'ny firenena, dia mandresy izy ireo dia mandeha indray milaza vaovao, milaza hoe vaovao mahafaly, vaovao mahafaly. Ary ihany koa raha ohatra ka rehefa hivoaka avy any amin'ny fahababoana ny zanak'Israely dia milaza ny vaovao mahafaly araka izay lazain'i Isaia hoe indreny tsara ny tongotry ny mpitondra ny teny soa mahafaly. Izany hoe fahafana ny filazantsara, fandresena vaovao mahafaly ary fahafahana ho an'olona rehetra. Izany zany ilay filazantsara izay tsy maintsy ho torintsika ao anatin'izao vanim-potoana tao manahirana ihany, ao anatin'ny vanim-potoana tao sarotra ihany iainantsika. Nefa amin'izany indrindra no hanirahana antsika hitory ny fanafahana ho an'ny olona rehetra, hitory ny fandresena ho an'ny olona rehetra. Alahady ny sampanasa asa fitoriana filazantsara isika na sa AFF, sa saia ampielezo ilay filazantsara fandresena. Araka izay lazaina teo, saia ampielezo ilay filazantsara fandresena. Fandresena tokoa ilay filazantsara satria izao voalohany indrindra mandresy ny fahafatesana, mandresy ny fahafatesana. Eto amin'ity perciopa ity dia hitantsika fa maty, efa nisy maty, efa nanomboka ny fanenjehana ho an'ireo kristianina izay nampiely ny filazantsara. Maty eto i Stefana satria notoroam-bato izy eo amin'ny filazantsara ambony eo. Fa tsy hoe akoatra rehefa maty Stefana dia tanondrika, niemotra, ny salasala indray ny mpianatry ny tompo sy ireto fiangonana voalohany izay efa tafangona ireto fa nampiely ny filazantsara izy. Ary ao anatin'izany hita hoe tsy nijanona akory ny fahafatesana hoe efa maty le Stefana dia tsy hanenjika intsony, fa nankasitraka Saoly araka izay nolazainy eto ny namonoana azy na hafatesany. Dia na dia izany ary, na dia mbola ny amafy ary ny fanenjehana izay natao an'ny kristianina, dia izao nandeha ary niely ny filazantsara tao Jerosalema ary tsy tao Jerosalema ihany fa nivoaka nandresy izany niotra izany fahafatesana zany ilay fandresena resantsika dia izao hoe mandeha eo ambony miotra noho ny fahafatesana mihitsy azy. Ao anatin'izany dia tsy maintsy miala tamin'izay nahazatra azy ny mpianatra satria niala nivoaka ny Jerosalema izy ireo ary nandeha niely. Ary tsy ny Apostoly ihany fa nisy mpianatra hafa ary ny Apostoly ary no nolazainy eto hoe ny Apostoly ihany no nijanona tao Jerosalema, fa ny vahoaka sasany ny mino rehetra dia nandeha niely eran'ny tanàna ivelan'ny fiangonana. Raha fiangonana ozy izy niely dia nivelan'ny Jerosalema teny. Izany hoe nandeha ireo fiangonana ireo, nandeha nampiely ny filazantsara na dia misy ara ny sakana na nisy ara ny fanenjehana izay ny mafy. Ary izany indrindra ny solika nampiely ny filazantsara fa mety hoe raha tsy nisy ny fanenjehana dia mety tamana tao ihany fa izy ireo, fa tena fandresena ilay fahafatesan'i Stefana, ilay fandresena mihoatra noho izay fanenjehana izay na tonga ilay filazantsara iely mihoatra ny Jerosalema.
raha jerena amin'ny fahendrena olombelona, raha jerena amin'ny fahalalantsika dia toa faresena ho an'ny kristianina, faresena ho an'ny filazantsara, izany hoe maty izany ilay mpitory. Fa nga Andriamanitra tsy nahay namela azy, nga Andriamanitra tsy nahay niaro ny ainy, kanefa tsy tsy faharesena velively, fa noho izany indrindra ara no natonga ny kristianina ioatra n'ilay fefy, ilay mahazatra, ilay Jerosalemany, ary ihany koa ilay lazaintsika amin'ilay hoe toa mapetipety na les zones de confort, ka ampiela ny filazantsara any ivelany rehetra any. Dia ao anatin'izay ilay fahafatesan'ny martiora no solika nampiela izany filazantsara izany any amin'ny olona rehetra sy any ivelany, ka afaka nandresy na dia ny fahafatesana aza ny filazantsara izay toriny. Fa tsy ny apôstoly irery ihany koa no nitory ny filazantsara araka izay nolazainy eto, fa ny fiangonana mihitsy no nandeha ary niala teo amin'ny toerana mahazatra azy ireo, ary nanao ny asa izay nanirahana, izay nampilazain'i Jesosy Kristy, fa rehefa mahazo ny fanamasina izy ireo dia ho vavolombelona hitory ny filazantsara, tsy ao Jerosalema ihany fa Jodia, Samaria ary hatrany amin'ny farany tany mihitsy ary no hanatanteraka izany filazantsara izany. Jesosy Kristy ry havana ilay filazantsara, tsy resy ny fahafatesana. Jesosy Kristy ilay mpanjaka teraka anjaka amin'izao tontolo izao. Jesosy Kristy ilay fahafahana manafaka antsika rehetra ao anatin'ny fahafatesana, ny fahotana. Izy ilay filazantsara toriana amin'ny olombelona rehetra. Ary Jesosy Kristy ihany koa ilay fandresena, satria na ny fahafatesana ara tena resin'i Jesosy Kristy. Ary izany anirahana antsika ankehitriny amin'ny fampielezana ny filazantsara. Na manahoana sarotra izany, zareo anefa Saoly ane tena nakany amin'ny trano isan-karazany mihitsy nitady, misy mpitory filazantsara to, misy kristianina to, hovonono. Kanefa tsy nahasakana ny filazantsara izany, araka izay hitantsika eo amin'ny toko voalohany hatramin'ny fahatelo izay nivakiana tamintsika teo. Tahaka izany ihany koa i Ezekiela ao amin'ny perikoma izay nivakiana tamintsika teo. Ezekiela toko faharoa andiny voalohany hatramin'ny toko fahatelo andiny fahatelo. Fa eo amin'ny toko fahaefatra sy fahadimy, eo amin'ny andiny fahaefatra sy fahadimy amin'ny toko faharoa dia ambary aseho hoe ilay olona hitorinao ane olona madipo, olona maditra, olona niodina niala tamin'Andriamanitra. Moramora ve ny asa fitoriana nanirahana ny Ezekiela? Ohatran'ny mora ihany tsy moramora izany fa sarotra. Ary rehefa mamaky an'i Ezekiela manontolo ary sika dia hitantsika eo fa impiry moa Ezekiela no nenjehana, impiry Ezekiela no tedavina ho vonoana mihitsy ary indraindray no ny fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra. Fa izany indrindra no tsy maintsy hoarantsika ho antsika kristianina ankehitriny. Inona no manakana antsika tsy hitory ny filazantsara? Inona ny sakana mbola mahatonga antsika hiemotra tsy hanambara ny sitrapon'Andriamanitra amin'afaka ny olona rehetra, ao anatin'ny tahotra, ao anatin'ny tebiteby, ao anatin'ny adi-piainana maro izay mamey sy mamatotra antsika ankehitriny. Ao anatin'izany indrindra ry havana, torio ny filazantsara. Na ny fahafatesana aza avela misy anakana antsika. Indraindray dia matahotra fahafatesana fotsiny tsy andehanan'ny olona hitory filazantsara. Hoeza ny AFF amin'ity? Lavitra be izany toerana izany, be dahalo be hono ihany, sao dia ho matimaty foana any. Mbola izany ve manakana antsika? Isika rehetra izao efa mandresy ny fahafatesana noho Jesosy Kristy, ilay mandresy ny fahafatesana, ka na hiatra manaina re andeha torio hatrany ny filazantsara. Dia hibebahantsika izay tsy nahatanteraka antsika teo anatrehan'Andriamanitra, satria tsy nahatanteraka ny filazantsara isika. Fa na dia tsy misy ara indraindray ny fialana dia fironona mihitsy iny. Ohatrany tsy dia salama, ohatrany misy olana kely ao an-trano dia tsy afaka mandeha. Misy an'izao, misy an'izao, fironona daholo. Fa nen'ny apôstoly sy ny kristianina eto na ny fahafatesana ary, satria efa maty Stefana, tsisy manamarina mihitsy hoe ireto apôstoly reto na ny kristianina aloha nandeha nandevina ny Stefana tany dia izay vao nandeha nitory filazantsara, fa ny ambarany fotsiny dia hoe olona mpivavaka tsara no nandevina azy. Izay mbola andevina ka, mbola misy an'izao ka, tedavina daholo izao fialana rehetra izao androany. Tonga amiko sy aminao indray ny fanirahana antsika hitory ny filazantsara, hiala amin'izay mahazatra antsika ary handresy ny fanenjehana, ny tahotra sy ny tebiteby rehetrarehetra mba hahatonga antsika
Hitory izany filazantsara izany, hatory izany filazantsara izany. Aza matahotra fahafatesana, aza matahotra fanenjehana. Tsy hoe olona ohatran'iny koa fa hitory ny filazantsara. Sao ve ianao dia mba hitory an'izany. Aza izany riavana no ataontsika sakana, fa izasy anao izao mihitsy no nirahan'Andriamanitra hanambara izany. Hitantsika ny manjo ny firenentsika anaty fantrana, aretina, olana isan-karazany. Mety hoe izany koa ny solika izay anirahana antsika ankehitriny, hitory ny filazantsara, fa tsy amin'ny endrika mivatana intsony ary ny fitoriana ny fanenjehana hoe izay mivavaka dia vonoina, fa misy endrika isan-karazany. Fa ao anatin'izany mihitsy mila fanafahany ty firenentsika ity, mila fandresena ary mila an'i Jesosy Kristy ilay hamonjy. Koa androany ekeo indray niraka Jesosy Kristy miantefa amiko sy aminao hoe mitoriny filazantsara fa mandresy ny fahafatesana izany. Isika rehetra araka izay nolazaina teo no sampanasa asa fitoriana ny filazantsara, ka isika rehetra no irahana mitory ny filazantsara. Fa ny lafiny faharoa dia izao, ampielezo hatrany ilay filazantsara fandresena voalohany mandresy ny fahafatesana. Fa ny faharoa dia izao mandresy ny elanelana. Filazantsara izay toriana ihany koa dia mandresy ny elanelana eo amin'ny andin'ny fahefatra hatramin'ny fahavalo no amambarana amin'izany. Eto amin'ny Asan'ny Apostoly no misy izany fanamafisana na fanambarana izany. Nandeha teny tontolo teny ny mpianatra, nandeha izy ireo ka niala tamin'ilay Jerosalema mahazatra azy ireo, nandeha tany amin'ny Samaria, nandeha tany ivelan'ny tanàna izy ireo mba hampiely izany filazantsara izany, hahatonga ny olona hibebaka, hahatonga ny olona afaka ho afaka handray ilay fanafahana avy amin'ny Jesosy Kristy ilay mamonjy sy manafaka azy ireo. Ary nandeha nitory teny tontolo eny izy ny soratra masina eto. Ary Filipo tsy ilay mpianatra Jesosy any amin'ny Matthieu, fa ilay iray amin'ny fitolahy novidiana ho diakona ao amin'ny toko fahaenina andin'ny fahadimy rehefa nilaza ny apôstoly tsy mety raha sady mitambondrona ny latabatra izahay no miasa ihany fa fidiana fitolahy. Izany hoe tsy ilay apôstoly voalohany irahan Jesosy zany izy, fa olona efa taty aoriana efa mpianatra ny apôstoly indray izy. Izany no mahatonga ny antso hoe tsy ho an'ny mpitandrina ihany ane, tsy hoe akory ny komity ihany no AFF, fa isika fiangonana iray manontolo mihitsy no tsy maintsy mitory izany filazantsara izany. Any amin'ny Samaritana dia fahavalon'ny Jiosy. Ao anatin'ny fakitan'ny Israely ihany izy tamin'izany fotoana izany, kanefa rehefa niverina avy tany amin'ny fahababona ny zanak'Israely dia ireto Samaritana ireny efa nitambatra tamina hafa firenena, efa lasa safiotra na metisy, ka lasa fahavalon'ny Jiosy. Tsy nifampiditra trano ary na mandalo amin'izany tanàna izany ary ny Jiosy taloha dia na izy ireo mandeha mivily lalana mihodina ny tanàna na tsy mifampiarahaba akory. Kanefa eto ny filazantsara dia tonga ny ranana ka ny Samaria mihitsy, izany hoe ilay elanelana tsy ara-toerana ihany, fa ilay elanelana amin'ny fomba fisainana, ilay elanelana amin'ny fomba fijery, amin'ny fanavakavahana toy ny hoe Jiosy, Samaritana, Grika, iza, fa samy hafana rehetra dia resin'ilay filazantsara izay toriana avokoa. Ka nandeha nitory, namita ilay iraka efa nataon'i Jesosy Kristy. Jesosy no efa nitory tao voalohany tamin'ny alalan'ilay vehivavy Samaritana teo amin'ny fatsakana any amin'ny zaona toko fahefatrany no misy an'izany. Jesosy Kristy no notoriana araka izay ambara eto. Ary Filipo nidina tany amin'ny Samaria ka nitory an'i Jesosy Kristy. Izany hoe Jesosy Kristy araka izay nolazaina teo, ilay mpanafaka, ilay mpandresy, ilay mpamonjy, ilay mpanjaka, izy notoriana sy ampelezina amin'ny vahoaka rehetra sy ho an'ny mino rehetra ihany koa. Dia nambara ny filazantsara. Ao anatin'izany Andriamanitra manamarina ny teniny amin'ireo famantarana isan-karazany, satria rehefa nitory Filipo dia afaka nandresy niala ny fanahy maloto rehetra, resy ny Satana, resy ny devoly, ary ny marary ny sitranina, ny nandringa ny sangana. Ao anatin'izany dia tena ambaran'Andriamanitra, porofon'Andriamanitra fa
kaikety sitrapony Filipo fotsiny no nitoran'ity filazantsara ity fa izy mihitsy no maniraka ka manomeny famantarana mba ahafahana mijoro, ahafahana tena hoe ho vavolombelona ao anatin'izany fanirana ny fiangonana hitoron'ny filazantsara izany. Ary Jesosy Kristy notoriny ilay fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra mino azy. Ao anatin'izany ihany koa dia nisy fifaliana lehibe teny amin'ny toerana rehetra izay nitoriana ny filazantsara. Eto izany tsy nisy tsony hoe tsy nandray ilay Samaritana fa nareo ara jiosiko, nareo ara zaoko, fa nandray tamin'ny fifaliana ny ombon-kevitra izy ireo handray izany filazantsara izany ka niala ny falamaloto ary nisy fifaliana lehibe hoy izy amin'izany tanàna izany. Filazantsara araka izay nolazaina teo dia vaovao mahafaly, vaovao mahafaly. Mety misy ao anatin'ny fahoriana filazantsara no fifaliana tokony ampielezina sy zaraina amin'ny olombelona rehetra izay hitoriana antsika satria mandresy ny elanela ny filazantsara io. Jesosy Kristy nandao ny fahaiziny, ny mahizy azy, ny mahandriamanitra azy nanetry tena tonga amin'izao tontolo izao ety amintsika. Ary nandresy ny elanelana lehibe dia ny fahotantsika izany mba hanantona antsika. Azony Jesosy natao mety ho azy natao aneny hoe ity misy tady avy any an-danitra dia tonga avy ianareo miakatra aty daholo. Fa tsy nanao an'izany izy na afaka teny an-danitra ihany izy dia isika tety ambony tany. Fa nanetry tena Jesosy Kristy nandeha izy, nidina tety an-tany izy nandresy izay rehetra elanelana ka nanaiko tonga olona hitovy amintsika nandeha Andriamanitra ary. Ary ao anatin'izany rehefa tonga tety izy dia nampielany filazantsara tsy tao Jerosalema ihany fa nandeha ivelan'ny tanàna araka ny perikopantsika ihany. Lioka toko 4 andin'ny 2:10 hatramin'ny 4:10. Amin'ny andin'ny 7:70 dia ngevakitsika miaraka Lioka toko 4 andin'ny 7:10. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa hoy izy taminy tsy maintsy mitory ny teny somafaly any amin'ny fanjakan'Andriamanitra any amin'ny tanàna hafa koa aho satria izay no nanirahana. Tsy nihiry-belona tao Jerosalema izy fa tsy maintsy mitory ny filazantsara any amin'ny toerana hafa koa, tsy maintsy mampiely izany any amin'ny toerana isan-karazany. Amin'izao fotoana izao rehefa hoe andeha hitory ny filazantsara sika dia misy foana ilay olona miteny hoe ny eto ara tsy milamina ko andeha haninona any, ny eto ara izao ve dia haninona indray marina milaza ny tenin'Andriamanitra ao Jerosalema aloha dia avy eo Jodia Samaria hatramin'ny farantany. Fa eto koa dia tena irahana mihitsy hihoatra ilay mahazatra anao, hihoatra ilay fetra, ilay fefinao, izany hoe tsy amin'ny ara-toerana ihany no miala ao Jerosalema dia makany Samaria fa ilay mahizy azy anao mihitsy ny dinganinao, hioaranao ka na tsy dia mafita ditongotra loatra ary. Efa antitrantitra ihany nefa ohatran'ny misy ditongotra hono ilay asa fitoriana filazantsara atao ary dia ireny mihitsy no dingantsika ahatonga antsika hampiely izany filazantsara izany. Ary irantsika andeha hivoaka ny fiangonana hanambara ny filazantsara any amin'ny olombelona rehetra ahatonga azy ireo hibebaka, ahatonga azy ireo handray ny fanafahana sy ny famonjena, ahatonga azy ireo hiova. Tsy nahatanteraka izany isika. Ndeha isika hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra ary amin'izao sisa izao ny fibebahana dia ny mandray an'i Jesosy aloha ilay filazantsara isika no mandray sy miaina izany. Tahaka ny eny amin'ny Ezekela hoe izy aloha ny hinana ilay teny dia izay vao nampiely izy. Ary tahaka izany koa isika mandray ny filazantsara mivelona amin'izany ary manambara sy mitory izany any amin'ny hafa ihany koa ary ahatonga ny olona rehetra hibebaka. Rehefa atao ny teti-bola isan-karazany amin'ny asa fitoriana ny filazantsara dia adihevitra be ny hoe be loatra, zao zany, aleo aloha zao no atao, aleo aloha zao, dia lasa ambany zavatra ilay asa fitoriana ny filazantsara. Izany anefa nanirahan'i Jesosy Kristy fa rehefa mahazo ny fanamasina ianareo dia ho vavolombeloko eran'ny Jerosalema, Jodia, Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Koa ary hafana tohanao hatrany ny mpitory ny filazantsara. Mandehana ianao mihitsy mitory ny filazantsara. Raha manana ny fanamasina ianao, raha efa nandray ilay herin'Andriamanitra nalatsaka dia mandehana mitory ny filazantsara. Tsy mampipetraka antsika izany, tsy mahatonga antsika hitoetra fotsiny hoe izaho mihaino toriteny ihany dia vita ka izaho tsy manao an'izany, izaho mivavaka tsara fotsiny. Fa rehefa mandray ny filazantsara isika dia tsy maintsy mampiely izany.
any amin'ny olombelona rehetra sy any amin'ny toerana rehetra. Araka izay nilazaina teo, tsy Asan'ny Apostoly akory Filipo, nefa izy tena nampitory. Androany ihany koa, aza manilika foana ataony komity izany, ataony anina izany, aleony katekista, aleony pastera no hitory ny filazantsara, fa za sy ianao mihitsy, isika rehetra no tsy maintsy manatanteraka izany. Tsy mahay miteny, tsy mahavita n'izao, zao. Fanahy masina izay miasa ao anatintsika, hahatonga antsika havita ny fitoriana ny filazantsara izay anirahan'i Jesosy Kristy antsika rehetra. Mahery izy ariavana na misy arany fanenjehana ambarao hatrany ilay filazantsara fa Andriamanitra hanamarina ny teniny amin'izany, ka hanafaka ny olona rehetra isika, hitondra fifaliana isika ao anatin'ny ady saina, ao anatin'ny olana isan-karazany, anatin'ny aretana, anatin'ny fahafatesana, dia hanambara ilay vaovao mafalitsika handraisan'ny olona rehetra izany famonjena sy izany fiainana mandraikizay izay atolotra izany dia i Jesosy Kristy ilay mpamonjy atsika. Indraindray rehefa tenenina eto zao ny Samaritana no mandray ny fitoriana ny filazantsara, fa indraindray koa rehefa toriana ny filazantsara hoe andeha hitory ary, reny ange silamo hoe, reny ange zao hoe, reny ange mpimasy be, aza mandeha makany, fa iza ny tokony hitoriana ny filazantsara? Pastera? Na ilay olona efa mahafantatra ery, tokony ampahirizina ny mpanompon'Andriamanitra, ny dekona, ny mpitandrina isan-karazany, fa any amin'ilay tsy mahalala mihitsy no anirahana antsika, any amin'ny dahalo rehetrarehetra any, any amin'ny mpimaso rehetrarehetra any, any amin'ny silamo, any amin'ny ivelan'ny fiangonana, any amin'izay rehetra tsy mino. Ka mandehana, tanterao ny fanomponao, ary seho ny elanelana rehetra izay manakana antsika sy hitory ny filazantsara. Jesosy Kristy ilay filazantsara, alahady ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara, alahadsika rehetra izany, koa tanterao ny fanompontsika ampielezo, saia ampielezo ilay filazantsara fandresena, mandresy ny fahafatesana ary mandresy ny elanelana rehetra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika rehetra ny fiadahanan'i Jesosy Kristy, ary isika ahavita izany iraka nampanaovy ny tompo antsika izany. Amen.